Fanompoam-pivavahana izay saorantsika an'Andriamanitra no ny taona vaovao izay nomeny antsika ary loha hevitra vaovao no diniantsika indray amin'ity volana janoary ity dia ny hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Liturjia amin'ny endriny voalohany no ombonantsika ary ny ankohonan'ny mpitandrina no handray anjara ao anatin'izany. Andeha hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika eo am-pitsanganana amin'ny alalan'ny famakiantsika ny salamo efa voalahatra. Hideran'ny tompo isika manao hoe: ry Israely io, matoki an Jehova, eriny sy hampingana izy. Ry taranaka Arona, matoki an Jehova, eriny sy hampingana izy. Ianareo izay matahotra an Jehova, matoki an Jehova, eriny sy hampingana izy. Jehova mahatsiaro ka mitay antsika, hitahin'ny taranaka Israely izy, hitahin'ny taranaka Arona izy. Hotahiana izay matahotra an Jehova, na ny kely na ny lehibe. Jehova ne hampitombo anareo, dia ianareo mba mizanakareo. Hitahy anareo ane Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny lanitra dia an Jehova, fa ny tany nomeny ho an'ny zanak'olombelona. Ny maty sy mba hideran Jehova, na izay midina any amin'ny mangingina, fa izay saoran Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay. Aleluia. Amen. Risakaza fanazo tambava zanary no mitaza ka isauri siaza mira sy miobia Jeso tompono dera zanari
Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotra anao sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay, noho ny fahasoavanao, noho ny fitiavanao, ary noho ny famindramponao. Ianao ilay Andriamanitra velona, Andriamanitra masina, tsara sady mpanao ny tsara. Mideranao izay ry Andriamanitra io, fa mendrika ao anao izany. Misaotra anao izahay satria velonay natrapamonjena ka nahatratra izao taona vaovao 2024 izao indray. Misaotra noho ny fahasalamana, ny hery, ny tanjaka izay omena ho anay. Manatanteraka izao fanompona masina izao izahay dia noho ny fiderana sy ny fankalazana ianao, noho ny fahatsarana izay asehonao aminay isanandro. Ko akarery tompotianay, ny fanainao masina no ameno anay tsirairay avy, mba hahafahanay manatanteraka izao fanompona izao, mifanaraka amin'ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eno amin'ny fanajana ary riavana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika manao hoe: raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia hasandratra Jehovah Andriamanitra ao ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao, raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Amen. Sambatra amin'ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Mihitsy izao tontolo izao, ny mamitia mangy itizay tena sotsia, ko aza matalany isony reny fo, andeha mba ho endry hatraminy anio, riraky ho feno antra ity ny zanakao, ny foko dia mahantragana hitramina. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana, dia mahatsiaro tsy tanteraka isika, ka andeha hanantona ny Tompo hiaiky ny fahotana sy ny heloka vitantsika teo anatrehany. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ry tompotianay amin'ny sitraponao izay nambaranao taminay indray tamin'ity anio ity, izay manambara taminay fa fanalahidy lehibe ho amin'ny fitahiana matretrika ny fiainonan'ny feonao sy ny fankatoavana ny didinao. Tompo, indreto anefa izahay tsirairay avy reto, tsy mba natanteraka izany, tsy mba nihaino ny feonao, fa maika hihaino ny feon'ny olona aza. Any ka lasa manao tsinotsinona ny didinao ka tsy manaraka izany. Tompo, indraindray ane ny tsy fihainonay ianao sy ny tsy fanaranay ny didinao no mahatonga ireo tsy fahombiazana maro samihafa izay misy eo amin'ny fiainanay, kanefa dia mametsiny ianao no ataonay voalohany indraindray. Tompo, menatra izahay, mangay ahy izahay satria nanao izay ratsy indrindra teo anatrehanao. Mamindra fo aminay ary mamelany elokay. Omeo fo vaovao izahay Tompo,
ary aza raha-panalavirina anay ny tavanao fa aoka hitoetra mandrakariva eo aminay ianao ka analanay amin'ny fahatsoana rehetra. Amin'izao taona vaovao izao ary tombotianay dia indreto izahay manantona anao, manavao ny fanoloran-tenanay eto anatrianao ka tsy hainy feo hafa intsony akoatra ny feonao satria ondrinao izahay. Fa eo ihany koa anaraka ny didinao izahay Tompo, ka tsy hanao tsinotsinona izany didinao izany tsony, mba hahafahanay mahita ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay, mba hahafahanay mandeha araka ny fitiavanao. Matoky izay fa mamindra fo anaynao ary mihaino vavaka anaynao ka manafaka anay amin'ny fahotanay rehetra. Tompo, matoky anao izay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay mpamindra fo sy mpamela heloka ny anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny Andriamanitra izay tompontsika azy avana dia Andriamanitra mpamindra fo ary Andriamanitra mpamela heloka ary tsy mitahiry fahatezerana amintsika. Ka antsika izay mibebaka marina tokoa ary raiso amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka izay omeny Tompo ho antsika. Fa hoy ny soratra masina, tany alavitra any no isehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampo anao. Voavela ny heloka ireo no ny anarany masina, midera ny Tompo, fa sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Tiana yatinuna lai fara fitiavanao rano famati lukununa ni zanaka wamunzanai katerarina sisaujan watulutrana rasufu Ny olona izay voavela heloka ry havana dia samy manambara ny finoana ka andeha isika hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekempinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fanekempinoana apôstôlika na ny fanekempinoana laharana voalohany manao hoe
mino an'Andriamanitra ray tsy tompo hanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijara nanapaka Ponto Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy tompo. Avy any eviany tsara amin'ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay ankalazana ny tenin'Andriamanitra izao isika ry havana, ka ny anomboana izany dia ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Hitsangana izao ny ankizy sy ny tanora rehetra hihira ny hira efa voalahatra, ary tsy mipetraka ianareo raha tsy vita ny vavaka. Jesu tumpuo mianu di Jesu tumpuo falifuna etina mite jana. Hivavaka isika. Tompo ty anay eo, manakambara aminay indray ianao amin'ity taona vaovao izay nomenao anay ity, koa mitenena aminay Tompo fa indreto izay ankizy sy tanoranao, vonina andray ny afatra izay tianao amin'ny tena aminay, mba hahafahanay mamakivaky izao taona vaovao izay nomenao anay izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amen. Ny soratra masina izay angalantsika ny afatra indray amin'ity an'ity raiky izy tanora dia ny Salamo 150. Ny Salamo 150, ny andiny voalohany tapany voalohany. Salamo 150, ny andiny voalohany tapany voalohany. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Alleluia, hideran'i Jehovah ny foko rehetra aho. Amen. Inona moa ry ankizy tanora ny dikan'izany hoe mideran'i Jehovah izany? Ny hoe mideran'i Jehovah dia maneho fa io Andriamanitra izay tompontsika io dia Andriamanitra lehibe ary Andriamanitra tsara. Isan'andro isan'andro Andriamanitra dia maneho amintsika foana izany fahatsarany sy fahalehibiazany izany. Ohatra hoe izy io dia mikarakara antsika foana. Izy io dia manome sakafo antsika foana. Izy io dia miaro antsika foana eny amin'izay misy antsika eny sy ny sisa sy ny sisa. Dia isika kosa tokony hidera azy satria mendrika azy Andriamanitra izany. Dia hoe midera azy amin'ny fo tahaka ny ahoana? Ny zavatra iray moa ry ankizy tanora rehefa atao amin'ny fo dia tsara sa ratsy? Tsara ny zavatra anankiray rehefa atao amin'ny fo. Noho izany rehefa mideran'i Jehovah isika dia atao tsara. Atao tsara ny atao amin'ny fo ny mideran'i Jehovah. Izany hoe tsy mody mideradera fotsiny isika. Izany hoe amin'ny vavantsika fotsiny isika no mideran'i Jehovah fa tsy amin'ny fotsika. Dia izao indraindray isika dia mideran'i Jehovah amin'ny vavantsika fotsiny, nefa ny fotsika maninona? Makahala ny namana, feno fahatezerana, tsy tiany eo akaiky. Na dia isika samitsika reto dia hoe ihany io tsy tiako be fa nanao an'izao anahy io, nefa ntsika tokony hideran'i Jehovah amin'ny fotsika. Dia izao tsy hoe aty am-piangonana ihany koa mideran'i Jehovah fa amin'ny fitentsika andavanandro, amin'ny fihetsikitsika andavanandro dia tokony aneo fideranan'i Jehovah foana isika. Dia izao izany ny afatra ho antsika ankizy tanora, nomeny Tompo
taona vaovao isika dia izao taona 2024 izao. Dia tenin'Andriamanitra omeny tompo antsika izany amin'ity anio ity dia ny hoe ideran'i Jehova amin'ny foko rehetra aho. Aiza misy an'izay soratra masina izay? Salamo 1:100 dia aoka izany ho tadiditsika hoe ilay midera ny fo dia midera tsara. Dia ho tadiditsika hatrany anie io soratra masina io hoe aleloia ideran'i Jehova amin'ny foko rehetra aho. Salamo 1:100 tapany voalohany. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao izahay ry tompotianay eo fa nomenao ny teninao indray izahay ankizy sy tanora. Dia aoka izay tompo hideranao amin'ny fonay rehetra, amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, tsy aty ampiangonana ihany tompo fa eny amin'izay misy anay rehetra eny dia hideranao izay na amin'ny fiteninay na amin'ny fihetsikay mba ahafahan'ireo namanay mahita fa manana anao Andriamanitra izahay, mba ahafahan'ireo namanay mahita ihany koa fa zanaka ao Andriamanitra izahay. Amin'ny anaranao Kristy Jesoa. Amen. Mialohan'ny hamakina amin'ny sesiny soratra masina, andeha hivavaka isika. Ry Jehova tomponay eo, ilay Andriamanitra teny velona. Ankehitriny izahay menao fotoana andrenesana indray ny teninao amin'izao fiandohan'ny taona vaovao 2024 izao. Koa mangataka aminao izahay tompo, aoka ny fanahinao masina no hialo lalana ireo amaky ny teny, ary ny fanahinao masina izay efa nomba ny mpanomponao izay nikirakira sy nandalina ny amin'ny teninao ary hitondra izany afatra izany amin'ity anio ity, izany fanahinao masina izany anie no hiasa aminy ka izay teny nampitondrainao azy no ambarany aminay amin'izao fiandohan'ny taona vaovao izao. Ary ny vahoakanao izay iain'ny teninao tompo, aoka mba omenao araka ny arian'ny voninahitra aony mba ahaizan'izy ireo ho mpiaino mpankatoa, ka tsy andalo fotsiny antsofiny izy ireo ny teny izay hozaraina amin'izao taona vaovao izao, fa ho raisiny ka ho entiny mamakivaky indray ity taona ity. Ary engane ny fanahinao masina tompo hitoetra aminay tsirairay avy, ahaizanay hifantoka tanteraka amin'izao fotoana mamy indrindra izao dia ny andrenesanay ny teninao izay manatsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka mamaky sian'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Salamo, Salamo 1:100. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Aleloia, ideran'i Jehova amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonam-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehova ka dinian'izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagagana ataony izy, miantra sy mamindra fo Jehova. Nomeny hanina izay matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olony, tamin'ny nanomezany azy ny lovany jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra, mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy, efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy, masina sy mahatahotra ny anarany. Ny fahatahorana an'i Jehova ny fiandoham-pahendrena,
fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Ho tohizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Jaona toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny 15. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariany ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahary nahariany izao zavatra hary izao, na dia iray azy. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana ny fanazavana ny olona, ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa amin'ny maizina tsy nandray azy. Ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny Efesiana toko 7, ny 9:20 sy 20. Ary ho amin'izay rehetra manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, araka ny heriny izay miasa ato amintsika, ho azy aneny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra, mandrakizay. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, aminareo ny famindrampo, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra, ilay fiandohana sy fiafarana. Ity no andro voalohany amin'ny taona 2024 ary dia faly mankasitraka an'Andriamanitra isika fa nomeny tombonandro havelomana ary indrindra navaoziny tamintsika fiangonana indray. Ny famindrampony no ny fitiavany antsika mandrakizay. Omaly ny afatra dia tao amin'ny Isaia toko 7:1-3, araka ny andininy manao hoe: izay miandry an'i Jehovah dia handroso hery kosa, elatra no hiakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Raisina ho firarian-tsoa antsika fiangonana miditra amin'izao taona vaovao zao zany ry havana, mba handray ny hery vaovao avy amin'Andriamanitra isika, hitondra antsika ambonimbony kokoa tahaka ny elatra ny voromahery ny Tompo, ary hampahery antsika miazakazaka mbola miandry, ampahatra antsika amin'ny lalana hitondrany antsika. Ny filazantsara ka ny Jaona toko 1, andininy 1, mora tadidy no iarahantsika amin'izao afatr'Andriamanitra izao. Miompana amin'ny lohahevitry ny perikopa vaovao manao hoe: mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo, mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo. Jaona 1 toko 1 andininy 1 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Fifamaty-patorana toy izany no hitantsika tao amin'ity andininy 1 amin'ny filazantsara araka ny Jaona ity. Rehefa mifaraparana ny taona any amin'ny volana Novambra ary indrindra ao amin'ny Desambra, ny ambety teniny maro dia ny hoe vetivety ny taona, tsy hitahita akory. Vao tonga ny volana Jolay dia miazakazaka ny fotoana, ary indro tonga amin'ny famaranana ny taona isika. Rehefa miandondray ny taona dia fanontaniana no maro eny ambavantsika, toy ny hoe: inona no hitranga amin'ity taona ity? Ho vefe ve ny lalana mandavataona? Avita ve isika hatramin'ny farany? Misy ny eritreritra an'izany tamin'ny fiandohan'ny taona 2024, fa tsy navelan'Andriamanitra anohy teto amin'izao tany fandalovana izao, fa nentiny any amin'ny tsara lavitra. Andriamanitra no mitondra, Andriamanitra no mifehy, Andriamanitra no mandinika ny lalantsika.
ary ity filazantsaraka ny jaona toko voalohany voalohany ity dia tsy mba manomboka amin'ny datinandro na ny toejavatra mitranga fa manomboka amin'ny teny hoe voalohany, manondro indrindra ny fiandohan'ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny ao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany ny teny. Ao amin'ny Jaona ny voambolana hoe teny dia nomena lanja ary napetraka ho fiandohana araka ny taridalana eto amin'ity Jaona toko voalohany andininy voalohany ity. Raha io andininy voalohany fotsiny no ho kirakiraintsika dia azo lazaina ny hoe ny teny dia efa nisy tsy niforonina ary tao amin'ilay namorona. Ny teny dia tsy nisy tsy niforonina ary tao amin'ilay namorona. Ndika izany ry havana fa tsy misy zavatra miandoha na lasa alohan'ny teny fa ny teny mihitsy no voalohan'ny zavatra rehetra. Fampianarana somary lalina ara-baiboly zany. Fa raha manomboka any amin'ny Genesis toko voalohany sika, ny filazana koa dia manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra no pré tsisy zéro. Andriamanitra no voalohany tsisy talohany. Ny teny dia Andriamanitra, ny teny tao amin'Andriamanitra. Fototra hijoroan'ny fiangonana ny hoe miandoha amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fototra hijoroan'ny fonontsika aty amin'ny fiandohan'ny taona araka ny fanolorana ny perikopa ny hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Fiandohan'ny zavatra rehetra ny tompo, mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Inona ary ny zava-pita ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny tantara? Izay ny voalohany. Ny zava-pita ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny tantara, mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Teo amin'ny tantara araka ny soratra masina, ny teny no namoronana izao rehetra izao. Andriamanitra ny teny dia nisy ary niova isan'andro izao tontolo izao. Ny andohan'ny zavatra rehetra ny teny. Fa ny faharoa, ny teny no nentin'Andriamanitra namonjy izao tontolo izao. Raha rava izao tontolo izao dia nanarina tamin'ny alalan'ny Abrahama Andriamanitra. Ny teny tamin'ny Abrahama izy ka niantso ny Abrahama, nametraka ny Abrahama ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Rava noho ny fiamboamboana atao amin'ny tilikambon'ny Babely izao tontolo izao, fa ny teny tamin'ny alalan'ny Abrahama Andriamanitra hanarina izany faharavana izany. Rava ny fanandevozana Egiptiana ny zanak'Israely, fa ny teny tamin'ny alalan'ny Mosesy Andriamanitra ka dia tafavoaka ny fanandevozana ny zanak'Israely. Ny teny tamin'ny alalan'ny mpaminany Andriamanitra mbola hialanenina hanarina an'izao tontolo izao, feno fahotana indrindra ny vahoaka izay voafidiny. Izany ny zava-pitan'Andriamanitra teo amin'ny tantara ry havana. Namoronany an'izao tontolo izao, namonjeny an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny olom-boafidiny. Ary izay tsy ela notsarovantsika, tonga amonjy tamin'ny alalan'ny teny, tonga nofo Andriamanitra. Ny teny dia tonga nofo ny aranona tamintsika, ho ihany ny filazantsaraka ny Jaona toko voalohany andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ny tantara manontolo hatrany ampiandohan'izao tontolo izao zany dia manam-porofo, manambara raha teo fa tsy nisy nahasakana ny tenin'Andriamanitra tsy hiasa hahefa ny zavatra rehetra hatramina hariana ny tany sy ny lanitra ka mandraka kehitriny. Nahefa ny momba antsika Andriamanitra hatramin'ny fiandohan'izao tontolo izao, nanome ny lanitra izay rehetra teo aminy, nanolotra ny tany isitrantsika
sy izay rehetra eo aminy. Efa n'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny izany rehetra izany. Rehefa miteny izany Andriamanitra dia misy tantara mihetsika sy miova. Aizina ny tambonin'ny lalina ny teny Andriamanitra nisy ny mazava. Fahotana nandrakotra ny tany, tonga nofo ny teny, voavonjy ny mpanota. Isaky ny miteny Andriamanitra dia misy fihodinana eo amin'ny tantara, misy fiovana eo amin'ny tantara. Tsy lany hery ry havana izany tenin'Andriamanitra izany. Hatramin'ny voalohany, hatramin'ny farany. Raha mamaky ny salamo faraika amby folo amin'ny zato teo isika, dia tena manondro an'ilay Andriamanitra mandrakizay ny mpanao salamo. Fa inona ary no mbola ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny? Inona no mbola hataony? Raha izay ny vitany teo amin'ny tantara, fa namorony izy ary namonjy izy, inona mbola hataony amin'ny ho avy? Mbola miteny Andriamanitra ry havana, ary amin'ny fiainantsika manokana, ny teniny no hanova ny fahakivintsika ho fanantenana. Ny rairaintsika izany tamin'ny volana Desambra iny, hanome fanantenana ho antsika ny tenin'Andriamanitra. Vitan'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny teniny. Fa ny teniny koa no ampijoro anao raha sendra lavo ny fakapana, latsaka ao anatin'ny onaona ny fahotana ianao. Andeha mba hoendry hatramin'ny anio hoy ny hirantsika 4:100 tao amin'ny tononkira ny tsena ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no mampijoro izay lavo na mety latsaka ao anatin'ny onaona ny fahotana. Vitan'Andriamanitra zany. So ianao mieritreritra hoe dia ataoko ahoana ireny iova, fa vaovao tiany taona. Raiso ny tenin'Andriamanitra, atomboy miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao ho vaovao. Fa ny amin'ny fiainanao manokana koa dia ny teniny no hidaridalana, araka ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe fanilony tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Aza mamindra indray mandingana akory raha tsy efa nandray ny tenin'Andriamanitra amin'ity taona ity. Ny teniny no hanampy anao ahefa ny lalanao ny amin'ny taona. Ho an'ny fiangonana, tsy tetikasa no mampandroso ny fiangonana, fa ny fiverenany isan'andro mandrakariva amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha nandroso izao tontolo izao isan'andro ka tonga tamin'ny atao hoe fahatsarana araka ny Genesis 1 dia satria tao ny tenin'Andriamanitra ny asa isan'andro. Ka ny fiangonana azo antoka fa handroso iavao amin'ity taona ity dia ny fiangonana mandray ny teniny isan'andro. Vonandray ny tenin'Andriamanitra isan'andro ve isika fiangonana mba hiavaozantsika mandrakariva ahatongavantsika amin'ny fahatsarana. Ramby ho tonga indray ny farany taona 2022 dia ifampijery, ifampiaraba isika manao hoe arahaba tonga amin'ny fahatsarana. Raha mety ianao fiangonana malala, andeha isan'andro eo amin'ny maraim-baovao, eo amin'izay fotoana isokafa ny masonao, raisoa ny baiboly, avelao ny tenin'Andriamanitra hitarika anao, avelao ny tenin'Andriamanitra hamoha indray antsika fiangonana amin'ny toromasom-panahy mba eritreretantsika zavatra vaovao isan'andro, androsoany ny fiangonana tsirairay ary isika fiangonana tsy ankanavaka. Fa amin'izao taona vaovao zao ny fiarahamonina dia tia mangy Andriamanitra tia mangy ny fiarahamonina amin'izao taona vaovao zao, ametraka ny teny dia ny teniny ho voalohany, ametraka ny teny ao amin'ny fiarahamonina. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra. Ny teny tonga nofo miaramonina amintsika. Tsy hoe hitarika anao kristianina tsirairay ihany Andriamanitra, tsy hoe amanga ny fiangonana isan'andro hitondra azy ho amin'ny fandrosoana sy ny fahatsarana fotsiny Andriamanitra, fa te hilatsaka eo amin'izao tontolo izao Andriamanitra,
hiara-monina amin'ity taona 2020 ity. Tsy fantatsika tokoa izay iseo, fa fantatsika izany hoe eo am-piandohana. Andriamanitra ilay teny tonga novo. Ataovy lasa loha ary ambarao eny amin'ny fiarahamonina fa mialoha amin'izao taona 2020 izao, mialoha izany indray Andriamanitra. Tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Eo am-piandohana riavana ny teny dia amin'ny fiafarana koa izy. Fantatsika araka ny soratra masina fa izy ny voalohany ary izy ny farany. Maefa ny manontolo ny fiainanao, teny aty am-piandohan'ny taona 2020 ny tompo, ary havita ny zavatra rehetra mombanao hatramin'ny farany. Tsy eo amin'ny 2020 raika amby 3 Desambra andraindraina ihany, fa indrindra ny mandrakizay. Efa vita n'Andriamanitra planina ny mandrakizainao. Enao isika amin'ny maha-olombelona antsika mety fofisaina ka tsy mieritreritra fa tsy ny faran'ity taona ity amin'ny fahatsarana, fa ny tompo dia lavitra noho izany ny eritreriny, ny hafaran'ny fiainanao amin'ny fahatsarana mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra hiasa, ny tenin'Andriamanitra hanatanteraka, ny tenin'Andriamanitra tsy hiverina foana ny aminy raha tsy efa nahavita izay nampanirany izany teny izany ho antsika. Ny fanontaniana fampandina tena ety ampamarana ny riavana dia ny hoe inona eo amin'ny fiandohan'ny fiainanao no zava-dehibe? Ny datin'andro ve sa tena ny teny avy amin'Andriamanitra tokoa? Ny teny manavao avy amin'Andriamanitra fa tsy ny taona vaovao. Riavana malala, avelao ny teny ife ny fiainanao amin'ity taona ity. Hitodika amin'Andriamanitra ilay voalohany ianao, fa tsy hovariana amin'ny fiovan'ny taona na ny daty na ny andro isan'andro. Hitola gaga kosa ianao satria miovaovaovao isan'andro ny amin'ny tenin'ny tompo, mialo lalana anao ny fiainanao. Averenao amin'ny laharana voalohany riavana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ary apetra ho fototra ho mpitarika ny zavatra rehetra izay kasainao amin'ity taona ity. Hoy ny soratra masina, tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Tsy ho foana ny fiafaranao mandrakizay raha manaiky ianao ametraka ho voalohany ny tenin'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, ny teninao tokoa no fiandohan'ny zavatra rehetra, ary ny teny no namonjena izao tontolo izao. Izany teny izany dia manova ny tantara. Tompo, raha nahare izany izay dia aoka tena handray marina ny teninao mba hahafahanay manova ny fiainanay, hitoerany fanavaozana eo amin'ny andavanandrom-piainanay, amin'ity taona vaovao izay omenao anay ity. Tsy ny taona tompo no hoe vaovao dia faly izahay, fa kosa ny teninao no aoka hameny fiainanay, ny teninao no aoka ho raisinay mba hahafahanay mamakivaky izao taona vaovao izay nomenao anay izao. Tompo, izany teninao izany no mamelo-panantenananay, ka tsy hijanonao anatin'ny fahakiviana, tsy hijanonao anatin'ny fahadisom-panantenana, tsy hijanonao anatin'ny faharatsiana izahay, fa tena hiavao tokoa amin'ny alalan'ny teninao. Ry Andriamanitra io, mivavaka izahay ho an'ny ankohonana izay misy anay tsiraray avy, mba ho ankohonana anjakan'ny fifankatiavana ne, ho lavitry ny fifandirana, ho lavitry ny ady maro samihafa, fa tena iombona ao aminao lay teny tonga nofo tenao Jesosy Kristy.
tompo mivavaka ihany koa izay ho an'ny fiangonana eto isotro fitiavana. Maro ireo zavatra miandry anay amin'ity taona 2024 ity. Apetraka feno eo am-pelatananao ny fanatotosana izany, satria raha miaraka aminao izay dia tsy ho kivy. Raha miaraka aminao izay dia manana fanantenana mandrakariva eo am-panatanterahana ny asa rehetra izay miandry anay. Misy tompo eo ireo adidy maro samihafa izay tokony efain'ny fiangonana. Dia nao Andriamanitra no hanampy ny fiangonana amin'ny fanefana izany mba hahafahanay tsy mitsanga menatra eo anatrehan'ireo manodidina anay. Fa amin'izao fotoana izao ihany koa tompo dia mitondram-bavaka izay ho an'ny firenena izay misy anay. Ny mpitondra anay dia tahionao, omenao fahendrenany ahafahany mitantana tsara izao firenena izay misy anay izao. Fa izay vahoaka malagasy ihany koa dia aoka anjaka tia-ponay ny fifankatiavana. Aoka izay kristiana joro vavolombelonao eny amin'ny toerana rehetra izay misy anay, ka hikatsaka izay asony hafa, tsy hitoetra aminay ny fitiavan-tena, tsy hitoetra aminay ny fitiavam-boninahitra, fa nao lahara-pahamehana ny hafa izay, satria fantatray fa ianao Jesosy Kristy no voalohany eo amin'ny fiainanay, ary ataonay ho hita taratra tokoa izany eny amin'ny fiarahamonina izay misy anay ihany. Fa ianao no voalohany eo amin'ny fiainanay. Matoky izay tompo fa mihaino vavaka anay ianao ary maro ny tianay angatany eto anatrehanao, kanefa na tsy miteny ary Jesosy ny etaeta-ponay tsirairay avy izay dia fantatrao izay mahasoso mahatsara anay, ary matoky ny fitiavanao izay. Maminay manakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao mpianatra ao fa izay manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny anasaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay neloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Miara-misaotra ny tompo isika ry havana nentiny tamin'izao fanompoam-pivavahana izao, ary afaka atoky ny fialohavan'ny lalana ny fiainantsika mandavantaona amin'ny teniny ilay voalohany ilay tao amin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra. Raisoa amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo. Hitahy anareo aneny tompo ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hamindra fo aminareo, hanandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo fiadanana. Izy hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mandiana amin'ny fifalian'ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.